Professionnels du bâtiment ou particuliers, pour vos articles de bricolage et de construction, choisissez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Ny fampalalam-baovao ho arahinao miaraka amin'ny Lavage kely ho finaritra ny tontolo andronao. Voasambotra ny ariva teo teny manodidina ny Antsabe Ibola Rajonana mbola tafaray. Tanana eny amin'ny Braony Brigade misana ny Adeloka Bevava ny tenany. Araka ny loharanom-baovao voarain'ny mpanao gazety eto amin'ny Cultive FM dia nifohan'ny mpanolo-tsaina manokany folo teo aloha Rajonana mampiaina ihany koa ny fitaovana fanamafisam-peo teny amin'ny lapany avoloha. Amidin'ny tompon'andraikitra ambony eo amin'ny commune Antananarivo renivohitra tsikelikely ny tany-panjakana toy ny tranga Etsianosy na misy aza ny fandrarana avy amin'ny ministera tompon'andraikitra toy ny asa fanorenana kioska. Araka ny didim-panjakana navoaka ny prefektura n'Antananarivo amin'ny famerana ny famezivezen'ny fiara vaventy na poids lourd eny amin'ny faritra avo eto Antananarivo. Nisy androany ny fametrahana abortika tetsy akaiky ny rova Manjakamiadana. Maresaka resam-pirenena ny sabotsy fahatelo amby roapolo ny volana febroary eo ny daty novidin'ny Juan Guaido ahafahana mampiditra aide humanitaire ao Venezuela. Fanampiana izay nilavin'ny Nicolas Maduro filoham-pirenena any an-toerana. Ny adidin'ireo avy hatrany. Salantra tompoko lasy tompoko avy taona vaovao eto amin'ny Kultivika manasana ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanibotsika ny vaovao dia voasambotra ny ariva teo tena manodidina ny Antsabe mbola Rajonana mbola tafaray tanana eny amin'ny Braony Brigade misana ny Adeloka Bevava ny tenany amin'izao fotoana izao. Fezora faly. Taoriny maminirina Jean Edy voasambotra ny ariva teo ihany koa imbola Rajona na imbola tafaray mpandrara mpanolo-tsaina manokany filoha teo aloha Rajona ary mampianina rehefa nosavaina izy sy ny fiarany. Tananao amin'ny Braony Brigade misana ny Adeloka Bevava Etsianosy ny tenany. Tsy nahazona fanampim-baovao ofisialy ankoatr'izay ny teo anivon'ny polis-pirenena izay nanao ny fisamborana. Raha maro kosa raha tsy ivona ny mahavoasaringotra ny mbola Rajona. Isan'izany ny fanaovana osoka amin'ny faditseranana, fanampara-pahefana, ny raharaha fanondranana andramena sy ny maro hafa. Nanatanteraka valandresaka ho an'ny mpanao gazety ny mpisolo vava ny mbola Rajona teo ivelan'ny brigade criminelle Anosy. Tsy nisy taratasy famotorana, fisavana, fiantsona sy fanazavana mikasika ny fisamborana sy ny fanenjena ity mpanolo-tsaina ny filoha teo aloha ity, hoy ny mpisolo vava azy. Raha tsy ivona, efa nanaovana fanadihadiana teo amin'ny Bianco ihany koa mbola Rajona ary efa eny amin'ny fitsarana maefa ny raharaha. Ho tanterina aminao anatin'ny fampalalam-baovao rahampitso ny fivoaran'ny raharaha. Farara efa ela ny antony fisamborana ny Edy Maminirina teny Ivandry omaly mpandraraha voasaringotra amin'ny fanondranana andramena ny teo anivon'ny fitsarana medidy izany mampinaraka toarso. Isany antota taratasy voalohany tonga teo anivon'ny fitsarana voatokana miady amin'ny fanondranana andramena hatramin'ny nijoroany ny raharaha anenjehana ny Edy Maminirina izay voasambotra omaly. Mpandraraha efa notadiavina volana maromaro ka izao izy tratra omaly teto an-drenivohitra izao raha ny fanazavana avy teny anivon'ny fitsarana mandray an-tanana ny raharaha. Ka raha ohatra le fisamborana maro zany, le fisamborana zany dia mandadare aloha zany izy didy fampisamborana. Noho le olona tsy teto ny mpitsara mpanao famotorana, zay moa anatin'le procédure voavoana amin'ny natory zany tsy juge d'instruction fa chambre d'instruction zay koa composé misy mpitsara telo ny ao amin'ny latona zany dia mpitsara telo no miaraka manao ny famotorana. Dia iny mandadare zany mandadare efa misy tany aloha. Fa zany hoe rehefa mipetraka le cour spécial zany, rehefa mipetraka le cour spécial zany dia ohatran'ny hoe lancena zany hoe le ataontsika hoe satria ny fitsarana maefa zany dia ataontsika hoe maefa nanao azy daholo ny fitsarana rehefa manenjika zany fandikan-dalàna ny parquet d'Antananarivo
dia rehefa mipetraka moa zany le fitsarana vaovao ty zany dia hoe zay manana katrony hoe compétence nationale dia ny fitsarana rehetrarehetra eran'ny Madagasikara zany ka manana dossier mikasika bois de rose na bois de baine dia tokony mandefa ny dossier na ty amin'ilay cour spéciale. Miisa 10 ankehitriny ireo antota taratasy momba ny raharaha tsy fanaran-dalàna amin'ny fanondranana Andramena voaray ao amin'ity fitsarana voatokana ity. Raharaha izay eo ampanaovana fanadihadiana ary tsy maintsy ho vitaina ao anatin'ny fepitaona voafaritry ny lalàna izay tsy tokony hihoatry ny enim-bolana raha ny fanazavana trany. Fa araky ny loharanom-baovao voarain'ny mpanao gazety eto amin'ny Cool TV FM dia nifoan'ny mpanolontsaina manokany filoha teo aloha Eranjonano Ampanina ihany koa ny fitaovana famafisam-peo teo amin'ny lapan'ny Yavlo Rarsona ihany. Every no mpanolontsaina ny filoha teo aloha Eranjonano Ampanina ery ho fananan'izy ireo ny fananam-panjakana raha ny vaovao azy avy amin'ny loharanom-baovao voaray. Tsy nisy niangana ihany koa ireo fitaovana fanamafisam-peo tao amin'ny lapam-panjakana Yavlo rehefa nisitaka tao ny tompotrano teo aloha. Nolazain'ny mpanolontsaina manokana ny filoha teo aloha fa volany ono no nividianana ireo fanamafisam-peo tao amin'ny lapan'ny Yavlo ireo araka ity loharanom-baovao ity ka izay no antony nitondrany sy nifohany ireo fanamafisam-peo tao Yavlo ireo ho any an-tranony. Filazana izay manaitra ny mpanara-baovao tokoa satria fitaovana nampiasain'ny fanjakana malagasy ve dia tsy nasihana antsy tolobidy akory fa avy hatrany dia nanaovana ankehitrano an-trano tao ny nividianana azy. Ka ankehitriny misy mpanolontsaina tao andapa mahasamilaza fa volany no nividianana ireo fitaovana ireo ka tsy maintsy nofahony ho any an-tranony. Tranga tsy misy valaka toy izao mihitsy no mahatonga mpanolontsaina amin'ny filoha teo aloha raha tsy ferana Hugues ho voatazona vonjimaiky amponja ankehitriny satria nolazainy fa azy ny AMDP na ny Agence Malagasy de Développement Économique et de Promotion des Entreprises tetsy am'Biraom-panjakana tetsy Ambohitsirohatra. Ka rehefa nampandrenesina izy fa ilaina am'Biraom-panjakana dia nopitsiny ny varavarana nakany ireo fanaka sy fitaovana tao tamin'ny andro alahady satria nambarany fa azy ireo fanaka sy fitaovam-panjakana nampiasain'ny AMDP. Toy izany ihany koa ny tetsy amin'ny ministeran'ny kolontsaina teo aloha etsy fa nitao amin'ny tompona andraikitra ambony teo aloha tao fanaka tao amin'ity ministera ity. Ireo trango ireo dia azo hitarafana amin'ny fomba fiasa sy ny fihevitra ireo mpanolontsaina amin'ny filoha teo aloha sy ireo mpiara-miasa taminy fa no heverin'izy ireo tokoa ho fananan'izy ireo manokana i Madagasikara ka tsy nahagaga raha nataon'izy ireo tantely afa-drakotra ny harem-pirenena. Ifarana afaka roa andro izany hoe 15 febroary izao ny fepitaona anavoatana ny lisam-pifidianana eny anivon'ny fokotany. Miroso amin'ny paikady mafimafy kokoa ny anivon'ny fokotany amin'ny fanentanana ireo vahoaka mba hisoratra na hanamarina ny anarany ao anaty listra. Henri Florian. Roa andro sisa ifarana ny fanavaozana ny lisam-pifidianana eny anivon'ny fokotany manerina ny nosy. Listra ho fampidirana ireo izay voafeny valambin'ny folo taona eo koa ireo izay tsy tafiditra tao anatin'ny listra nandritra ny fifidianana filoham-pirenena farany teo mba hahafahany mandray anjara amin'ny fifidianana manaraka. Mety ho hatrany ny fanentanana nataony eo anivon'ny fokotany tsirairay avy amin'ny fanentanana maro samihafa. Fokotany zao dia efa tena matemba marisodisika maromaro ihany ny olona efa niakatra. Satria zao zay raha ny tena maly efa nafeno boky telo zao ny efa fenonay ny posiny. Zay moa tsy nitrahatra mihitsy zany ny président Pokotany nanao an'le famplazana an'le resaka megafona miakara zay mbola tsy misoratra ao anatin'ny lisam-pifidianana. Tsy maintsy mba tairina izy fa misy mitonga ka tonga. Efa tenena megafona koe mivoa ny biro Pokotany amin'ny ino moa zany ny aneran'ny ela-potoana zany. Mba tsy le hoe avy miasa zany olona dia mba tonga mankatizy mba manao ny manoratra ny anarany. Akoatry ny fanentanana fisazy izay miparitaka eran'ny tanàna, mitety trano zahay zao misy ny komity Pokotany izay mitondra an'le boky mihitsy mitety trano zany zao miresaka amin'ny olona izay mbola tsy misoratra anaty listra dia maka ny momba azy ireny amin'izao ora iresantsika izao nandritra ny efa tamin'ny latsinainy hatramin'izao aloha zany mbola any karohana n'izay rehetrarehetra isa-trano any ny komity Pokotany. Akoatr'izay izay tonga eto dia raisinay ihany koa dia ny olona manao zavatra ihany koa dia anontaniana
raha ohatra mbola misy tsy voasoratra dia eo ihany zay dia efa miteny azy iny dia alay voaingana ny karapanondro dia raisina avetrana izy. Tokony tsy hisalasala ny tsirairay hanatony anivo ny fokotany amin'izao roa andro tsy hafarany ny fanavaozana ny lisym-pifidianana izao. Mbola manentana reo olona tsy tafiditra ao anatin'ny lisym-pifidianana tongava re tompo efa akaiky ny fotoana adidiny mifidy fa mitongava ialana an'le fanomezantsiny mihitsy hoe tsy tafiditra ao anatin'ny lisym-pifidianana zay zao tompo dia efa manoratra ao anatin'ny lisym-pifidianana seny fa mitongava reo olona. Dia manentana zany ny olona rehetra ny olom-pirenena tokony hifidy mba anatina fokotany mba hanoratra anarana raha mbola tsy tafiditra amin'ny lisitra dia ny ankizy vao tonga taona ilaina manatina fokotany daholo zany rehefa nahazo karatra. Mbola manana roa andro araka izany ny olom-pirenena tsirairay avy anoratra sy hanamarina ny anarany ny anivon'ny fokotany zo sy adidiny mifidy amin'ny mahatany demokratika ny Madagasikara. Mahakasika ny fananantany kosa indray dia amidy ny tompona andraikitra ambony eo anivon'ny komuna Antananarivo renivohitra tsikelikely ny tany-panjakana tao anatin'ny trangaray teny Anosy na eo aza ny fandrarana avy amin'ny ministera tompona andraikitra mitoy ihany koa ny fanorenana kioska. Ionona saina. Efa notanterana teto amin'ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV ity tranga fanorenana kioska tsy misy fahazon-dalana eto Anosy tsy lavitry ny Instat ity. Raha ny zava-misy efa lafo tamin'ny olon-tsotra ny tany saingy mifanilika ny komuna sy ny boriboritany voalohany. Efa tamin'ny volana Jiona 2024 no efa lasa ny olon-tsotra ny tany ka nanorenana kioska tsy misy fahazon-dalana. Nandray ny andraikiny ny ministeran'ny fanajariana ny tany tamin'izany fotoan'izany ka namoaka didy nampitsahatra avy hatrany ny asa sy ny fanesorana ny kioska. Voalaza tao anatin'izany didy izany fa manitsakitsaka ny lalàna momba ny fanajariana ny tany sy ny toeram-ponenana. Dia taty aoriana zany zay satria hoe zone inconstructible izy ity dia nangataka zay tompo zay mpivarotra efa be dia be eto hoe anamboatra zaridaina amboly hazo satria nitapahany zareo daholo ny hazo teto dia hoe mba tsy hanovan'olona malotsony eto. Zay ny fangatana nataony tany amin'ny commune urbaine. Dia hatramin'izao moa zay dia tsy nahazo valiny. Kanjo gaga zay tamin'ity vola ity fa nahazo alalana zany reo zareo anangana ny kiosque an'io avy any amin'ny délégué premier arrondissement zany. Teto moa zany dia gaga tanteraka zay nisy taratasy avy amin'ny aménagement ihany tamin'ny 22 janvier izy io nandrarany zareo 2019 ty andravan'io zavatra io anajanona n'le asa aloha nefa hatramin'izao mbola mitoy io le asa ataon'izy ireo sasany azy efa manomboka mivarotra amin'ity androany ity. Zay zao tompony zava-misy eto amin'ity Instat Anosy. Amin'izao fotoana izao mitoy ny asa famitana ny kioska ary efa misy mivarotra eo amin'ny toerana. Vita biriky ihany koa ny ao anatiny saingy takonana fanitso. Manoloana ity tranga fandikan-dalàna sy fivarotana tany-panjakana ity mifanilika andraikitra ny mpiasa eo anivon'ny komuna Antananarivo renivohitra. Ny ao amin'ny lapan'ny tanàna milaza fa ny boriboritany voalohany ny tompona andraikitra feno amin'ity raharaha ity. Niezaka ny tady ny délégué indray ny mpanao gazety tamin'ity androany ity toy ny mahazatra tsy ao an-toerana ny tenany. Isan'ny fanazavana andrasana amin'ny délégué nefa ny momba ity taratasy ity izay navoaka ny namindra ireo mpivarotra ho eo amin'ny kioska ny daty ny 1 janoary 2024 misy ny fitomboky ny délégué. Nanome alalana ity délégué ity na misy aza ny fandrarana avy amin'ny ministeran'ny fanajariana ny tany nivoaka ny 20 Jiona 2024 ary no amafisina ny 20 Janoary 2024 milaza mazava fa tsy azo anorenana na zone inconstructible ny toerana. Ny tsy fandraisany eo anivo ny fiadidinan'ny tanàna Antananarivo fepetra amin'ireo olona eo ambany fahefana dia ambaran'ireo mpivarotra ho firaisana antsokombakomba amin'ny fandikan-dalàna. Ny commune urbaine moa tomboka milaza fa tsy ara-dalàna io fananganana izy io kanefa premier arrondissement ombany fahefana no nanome fahefanana io dia gaga zay ary raha ohatra
tsy ara-dalàna ambany fahefany nefa an'izany premier arrondissement zany dia ahoana izy ny tsy mandray andraikitra amin'ny zavatra io ary ny ministère koa efa namoaka didy tamin'ny 22 janvier 2019 teo hoe anajanona ny oasy nefa mbola mitohatra hatrafahazahoana azy zany dia hoe tsisy fanaran-dalàna tsony zany amin'ity tanàna ty zay zao fahazahoako azy aloha e amiko aloha misy firaisan-tsimbakomba fa mody miala fotsiny commune. Tsy vao ity Etonosy ity ihany no namidin'ny commune Antananarivo renivohitra tamin'ny olon-tsotra fa saika ireo tanim-panjakana manamorona ny lalana toy ny eny Analakely, eo ihany koa ny manoloana ny EPP Beoririka sy ny maro hafa. Nakelezina ny trottoir natokana ho an'ny mpandeha tongotra ary namidy tamin'ny olon-tsotra ny tany. Hatreto nefa tsy hita ny fotodrafitrasa vita amin'ny famarotana ireny tany maro ireny, natao aiza ny vola sa any am-posiny ireo mpiasa sasany eo amin'ny commune na hoy ny mpanara-baovao. Andrasana ny fanokafan'ny Bianco Fanadiadina manoloana ny fisina ihana kolikoly eo amin'ny fitantanana ny tanàna n'Antananarivo. Araka ny didim-panjakana navoaka ny prefektura n'Antananarivo amin'ny famerana nivezivezen'ny ireo fiara vaventy na poids lourd eny amin'ireo faritra avo eto Antananarivo. Nisy androany fametrahana portique tetsy akaikin'ny rovan'ny Manjaka miadana Michel Arnaldo. Didim-panjakana navoaka ny prefektura n'Antananarivo laharana fahaenina amin'ny telopolo tsipika 724 tsipika midy tsipika pref Paul Age ny 12 febroary 2024 nametra amin'ny ora rehetra ny fandehanan'ireo fiara vaventy mitondra entana mihoatra ny fetra napetraka na ny poids lourd eny amin'ireo faritra avo eto Antananarivo, Ambatonakanga, Faravohitra, Andohalo, Ambohipotry sy ireo maro hafa. Nisy androany fametrahana portique tetsy Andohalo ankilan'ny rovan'ny Manjaka miadana. Ty zany no atao hoe balizy amerana ny tôbila hoe ohatra zao ihany lehibe ny tôbila afaka mandeha n'ity lalana ity. Dia ohatra ny tena ataonay ity zany zao eo amin'ny 3 tonnes 500 ny farany afaka mandeha n'ity lalana ity. Dia ny avon'ny tôbila zany mifanaraka amin'izay zavatra andrefako izay. Any hoe le sprinter re zany no nampidirana an'izy hoe 270 satria mety misy bus mandalo zany ety amin'le lalana ity. Dia ny ankoatran'izay zany afaka daholo raha tôbila mandinika rehetrarehetra. 3 tonnes raha vao 3 tonnes zany izy dia efa afaka mandeha. 3 tonnes 500 farany lehibe indrindra. Arak'izany voafetra 3,5 taona ny lanjan'ny fiara mandalo eto ary manodidina ny 2 metatra 7 kosa ny ahavony. Araka ny didy mpanjakana navoaka ny prefektura n'Antananarivo hatrany misy ny sazy mifanaraka amin'ireo izay mbola miny tsy manaja izany. Nanamafy ny prefektura n'Antananarivo manoloana ny didim-panjakana navoaka omaly mahakasika ny tsy maintsy anesorana ireo olona monina ny mitorana mena amin'ny fihoatsan-tany fa tsy maintsy soroana ny loza. Mampiona rikotoarso. Tsy maintsy miala eny amin'ireo toerana voafaritra ho mena ireo olona voakasika izany araka ny didim-panjakana izay navoaka ny prefektura n'Antananarivo omaly. Didy izay natao hisoroana ny loza saingy tsy maintsy ho hisy ny fandraisana an-tanana manokana ho an'ireo izay nanara-dalàna tamin'ny fanorenana teny an-toerana. Manao fazina recensement zany zay zao hoe iza ny olona le tompon'le trano reo zany andiora ireo iza ny nazo taratasy ara-dalàna, iza ny tsy manana taratasy satria normalement ny tena inconstructible mihitsy ny toerana inhabitable zany ny toerana iny raha tena izy tsy tokony hisy permis de construire délivrena amin'iny ho jerena ihany zany le situation zay. Io moa zany mazava ho azy fa raha hoe tena manana permis de construire ara-dalàna izy tsy misy indemnisation raha ohatra ka hoe exproprié izy fa ho an'izay tsy misy kosa tsy hita izay ho anaovana azy. Ireo mponina voakasiky ny fiotsahan'ny tany izay miantso hatrany ny tompona andraikitra amin'ny fanafanganana ny fandraisana fepetra maharitra. Ny anay reto moa zany izay le fianakaviana le sady niarambonana namanjoza ihany no le alana amin'le trano dia mba angatahana ihany mpitondra fanjakana mahefa indrindra amin'ny andriamatoa filoham-pirenena no mba hijerena akaiky anay misy eo amin'ny 20 tafo zay zany le nasorona le tsy afaka miverina amin'ny trano tsony. Zay zany tsy le trabona fa le miala tsy miverina eny amin'le toerana misy anay tsony. Dia zay mba angatahana ihany filohan'ny firenena amin'izao zany mba hijery anay akaiky fa tena mijaly zay zao zay tsisy hoe aiza ny sitrika na ny fianarana ankizy ara tsisy mandeha satria le mitebitebo aiza ny misy anay dia aiza ny tokony misy anay zany dia zay ny tena mba hitaraina anay amin'ny fitondrana mahefa rehetrarehetra zany mba hijery anay
Raha ny fantatra hatreto dia vonjy maika ny fepetra noraisina amin'ny fandraisana an-tanana n'ireo traboina. Tsy maintsy ho hisy ho iatrany ny prefektora ny fepetra maharitra izay ho tapana amin'ny alalan'ny filakevitry ny governemanta. Raha iverenana ny didim-panjakana izay nivoaka, ireto avy ireo toerana tsy azo ipetrahana sy hanorenana intsony: ny Fokontany Ambohipotsy, Andohamandry, Manjakamiadana, Ambavahady Mitafo, Tsiadana, Ambohidepona ary Andafiavaratra ao anatin'ny distrikina Antananarivo faharoa, ny Fokontany Tsarafaritra, Ambanimpamarinana, Ambatomaro ary Ankadilalana kosa ao anatin'ny distrikina Antananarivo fahadimy izay voalaza ho faritra mena. Lafim-baovao hafa kosa indray dia manaitra ny ministera sy tompon'andraikitra voakasika ny syndicat ny toeram-pampianarana mamily fiarakodia manoloana ny fijanonan'ny famoahana ny karatra fahazahoan-dalana amily sy ny tsy fandrosoana vahaolana tato anatin'ny efa-bolana izay fizoro faly. Manoloana ny fampiatona ny famoahana ny karatra fahazoan-dalana amily fiarakodia eo anivon'ny ministeran'ny atotany, manao lakolosy fanairana ny syndicat ny toeram-pianarana mamily eto Madagasikara ny hitadiavana vahaolana. Ireo toeram-pianarana mamily izay misedra faty antoka amin'izao fotoana izao. Ny tena marina dia hoe ny ena be dia be ny isan'ny olona tokony nanao raha raisina hoe alahatra ny tamin'ny taona lasa sy ny taona teo aloha dia tena any amin'ny atsasany latsaka any izany izao ny olona, satria normal ilay fihetsika ilay olona hoe aninona hianatra moa nefa ilay permis tsy ho azo. Ary indraindray misy tena mahazo vava ratsy mihitsy ny auto-école satria tsy azon'ilay olona hoe tsy avy amin'ny auto-école ity tsy fisy ny permis ity. Isan'ny sosikevitra aroson'izy ireo ny hamerenana ampiasana indray ny karatra fahazoan-dalana fiarakodia miloko mavokely teo aloha ho vahaolana vonjy-maika. Dia nisy assemblée générale nataonay Fionnambe tany Tamatavy. Dia tany izay no nanapaka hoe aleo angatahana amin'ny tompon'andraikitra mahefika hoe avereno amin'ilay mavokely aloha provisoire zany tsy hoe tena izay ny alaolana fa ela loatra ilay fivoahan'ilay zavatra vaovao anovana an'ilay permis izay lazaina hoe tsy izy teo aloha. Ny examen na fanadinana amin'ny permis tsy nijanona mihitsy, mitombo zany ny olona tokony ahazo ny permis. Tsy Antananarivo fotsiny resahantsika fa eran'ny Madagasikara. Misy centre immatriculateur enina eto Madagasikara. Azontsika tsaina hoe hatraizany abetsaka izany zavatra izany. Manodidina ny efa-bolana izao raha ny fanazavana no niato ny famoahana karatra fahazoan-dalana amily teto Madagasikara izay hita fa tsy biometrika. Nofonana ihany koa ny fifanarahana teo amin'ny fanjakana malagasy sy ny orinasa SETIS. Omaly no nangataka fihaonana tamin'ny ministry ny atotany ny syndicat ny toeram-pianarana mamily ary mbola andrasana ny tohiny. Ny fanjakana izay efa nampanantena ny hitady fifanarahana vaovao amin'ny orinasa afaka mamoaka karatra fahazoan-dalana amily tena biometrika marina. Ankilany anefa tsy mbola tafapetraka hatreto ny ambaratongan-drafitra eo anivon'ny ministeran'ny atotany sy ny fitsinjaram-pahefana. Arak'izany, tsy azon'ireo afa-panadinana ataony mitondra fiarakodia mandra-pivoaka ny fahazoan-dalana amily. Manan-kery kosa ireo karatra mavokely sy ireo nivoaka teo aloha. Andrasana ihany koa ankilany ny fanadihadiana mikasika ny fahazoana ny tsenam-barim-panjakana sy ny fifanarahana tamin'ny orinasa SETIS. Ity raharaha ity izay nisina fanodikodinam-bola amin'ny miliara maro ary mahavoatonina kandida miisa roa tamin'ny fifidianana filohan'ny repoblika farany teo. Tanteraka amin'ity volana febroary ity ny fampiarana vidin-tsolika tena izy eto amintsika. Tokony isy ny fivoriana n'ireo mpandraraha miaraka amin'ny fanjakana amin'ny famaritana ny vidiny fizoro faly. Tratra amin'ity volana febroary ity ny vidin-tsolika tena izy raha ny fanazavana azo teo anivon'ny ofisy malagasy de l'hydrocarbure. Ny tsy fampiarana ny vidiny tena izy hatr'izay izay nampitombo ny elanelany amin'ny vidiny tokony ho izy sy ny hamarotana azy eny amin'ny tombin-tsolika. Ny vidin-tsolika izay tsy nahitana fiovana nanomboka ny volana desambra 2024 teo. Ka rehefa nidina ny vidin-tsolika amin'ity volana février ity zay vao tena tratra ny vidiny tena izy amin'izao tsika miresaka zao zany. Isam-bolana zany ny OMS dia manao calcul ny vérité des prix de référence zany. Dia androany tamin'ity volana février ity dia mitovy ny vidiny ny prix de référence sy ny vidiny any amin'ny tombin-tsolika mitovy.
zay le vérité de prix le nyresahantsika efa ela be iny. Anaraka ny fiovan'ny viditsolika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena araka izany ny fiovaovan'ny viditsolika eny amin'ny mpanjara izay ho faritan'ny fanjakana. Miankina amin'ny vidin'ny solika any ivelany sy ny vidin'ny dolara. Ka raha misy fiovana betsaka ireo dia tsy maintsy hisy fiantraikany. Fa iny moa tsy maintsy fiarahana miaraka amin'ireo pétrolier sy miaraka amin'ny politika mpanjakana no hijerevana an'izany zavatra. Isam-bolana io zany izay tsy maintsy manome an'ny pétrolier izao ny vidin'ny solika ampiarina amin'ity volana ity. Ahoana ny structure de prix mbola ao anatin'ny miverina miara miresaka ny fanjakana sy ireo pétrolier satria mbola nisy structure de prix izay tokony ny dinihana ny rano. Andrasana araka izany ny fampiatsoana ny fivoriana ireo mpandraraha ara-tsolika eto amintsika. Misy ankilany ny vinan'ireo mpandraraha ara-tsolika anangana tombon-tsolika na depo vaovao ankoatra ny eny Alarobia sy Soanierana. Andalana ny fandinihana izany raha ny fanazavana. Ratsefina nanomboka androany ary farana 15 febroary izao ny herinandro natokana ho an'ny hydrocarbure eny Ampandrinomby. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay natantsika mahakasika ny andro iraisam-pirenena ny radio miaraka amin'ny fanazavana izay entin'ny Yves Richard manaraka izay rehefa avy eo ary. Je suis bien, mon argent est sécurisé. Je suis libre, tout mon argent est disponible immédiatement. Je gère mes comptes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je savoure la simplicité. Je profite de tout faire avec mon téléphone. J'ai du temps en plus pour les miens. J'adore chaque instant. Je suis gagnant sur tous les plans. Mvoul to Bank, Bank to Mvoul. Tout mon argent disponible à tout moment, gratuitement, où que je sois, pour toutes mes actions. Rendez-vous vite dans votre agence BNI et BOA Madagascar. Mvoul, simple, immédiat, sécurisé. Misy vaovao indray ao anatin'ireo lavashkiri ankafizinao. Ny lavashkiri vaovao izay efa be calcium azy vitamine amin'izao fotoana izao dia mbola miampy fer indray. Ilainy ankizy amin'ny fampiasana vadana sy saina ento fa na ny lehibe ihany koa azy. Matsiro sy mampazoto homana foana mba ho fafinareta amin'ny mpianakavy. Lavashkiri ho finaritra ny tontolo andronao. Bougez pas les filles. Papa, fais attention sur la route. Jerry, remontez dans votre voiture. Comment c'est qu'ils vont venir? Ils vont venir. Prête. Plus vite, allez. Miverina eto amin'ny fampahalalam-baovao isika mbola mitana ny laharana voalohany amin'ny fitaovan-tserasera ny onjam-peo eto Madagasikara. Ny 5.7 isanjaton'ny malagasy ny mbola manjo izany araka ny fanadadiana ny taona 2022. Yves Richard. Mbola tsy le filaza ny onjam-peo manoloana ny firoborobon'ny teknôlôjia mpifandraisana. Tafiakatra 5.7 ny onjam-peo manerana ny Madagasikara araka ny antotany isafarany navoaka amin'ny ministera ny serasera. Manjo ny fandaharana vokariny onjam-peo samihafa ny 5.7 isanjaton'ny malagasy araka ny fanadihadiana. Fitaovan'ny mpifandraisana akaiky sy manavanana ny rehetra zany ho ny filohany ho lavitry ny mpanao gazety. Amin'izao fotoana firoborobon'ny teknôlôjia izao indray dia mieritreritra ny olona fa samy ho fitaovana mety ho adinina ny radio na ny télé fa tsy misy zany. Fa mifameno reo satria miantoka ilay atao hoe
maro lafy na ny fahasamihafana sy ny vaovao amin'ny fampialam-boly sy ny fanomezam-baovao amin'ny endriny samihafa. Dika zany tsy maty le radio. Fa eto amintsika eto Madagasikara na aiza eto zay toerana alenao dia mihaino radio daholo ny olona. Dika zany manana lanja manokana ny radio. Taorian'ny fanafoanana ny censura nampanantenainy ny filoham-pirenena Didier Ratsiraka ny taona 1979 raha iverenana no nivoatra ny tontolo nonjam-peo teto Madagasikara. Nisokatra tamin'izany nonjam-peo voalohany 80 taona taorian'ny radio Mpanjakana. Nivelona ny fanaovana fahirano sy ny fanakatonana nonjam-peo nandritra ny fotoana nampamaivany raharaham-pirenena. Fa olana momba izany indrindra no andrasana ankehitriny hoy ny fanazavana. Tamin'ny andraisan'ny fahefana moa azafady dia nilaza fa hosokafana amin'izay ahafahan'ny radio tsy miankina mandrakotra Madagasikara izay tsy nisy teo aloha satria voarara lalàna. Izany dia vomaika ampiroborobo sy ampitovy ny olom-pirenena rehetra amin'ny fahazahoana vaovao sy fanabeazana sy fialam-boly. Satria teo nisy fotoana raha ny RNM fotsiny no manerana Madagasikara dia tsy afaka nanao izany tsy miankina. Fa rehefa voahitsy ny lalàna araka ny fampanantenana nataon'ny minisitra vaovao dia mino aho fa hisitraka an'izay zo ahazo vaovao mitovy sy ahalala ny zavatra rehetrarehetra mponera Madagasikara. Manodidina ny 570 nonjam-peo tsy miankina eto Madagasikara araka ny antontanisa farany navoaka amin'ny ministera ny serasera. Eto andrenivohitra ny 70 amin'izany manaraka ny Antuléara ahitana 770, Antsirana 400, Fianaran'ny Tsovalo 30, Toamasina 430 ary farany Mahajanga 420. Androany nankalazaina ny andiany fahavalo ny andro maneran-tany ho anonjam-peo. Izay nivoizana ny lohahevitra fifampiresahana ny fandeferana sy ny filaminana. Teboka telo goavana tafiditra anatin'ny famolavolana ny olom-pirenena vanona iantsoroa anonjam-peo sy ny mpanao gazety. Araka dia hitantsika tao amin'ny fanadinina farany teo dia androany andro iraisam-pirenena mahakasika ny hoe posta radio izay tonga eto amin'ny plateau-an'ny Cool TV amin'ny ity alina ity Yves Richard hitondra fanazavana bebe koa mahakasika izay posta radio eto Madagasikara. Izay miarabanao aloha namana Yves Richard, manahoana ny mahakasika ny izay hoe ny tany fananana posta radio eto amintsika? Miaraba namana ny lalaina Davida dia miaraba antsika mpanaraka tsy tapaka ny fampalalam-bavao eto amin'ny fahitalavitra Cool TV ihany koa. Mariana ity ampanomboana namana ny lalaina Davida fa ny antotanisa izay ho ampiasaina amin'ity ampahany voalohany amin'ny kisary ho aseho antsika eto dia antotanisa nivoaka ny taona 2012 teo anivon'ny Instat. Arak'izao hitantsika amin'ny kisary izao ny faritra Itasy Matsiatra ambony vakinakaratra ny manana tahambony amin'izay fananana posta radio izay. Manodidina ny 150 hatramin'ny 220 isan-jato ny tokantrano manana izany araka ny fanadihadiana nataon'izy ireo ny taona 2012. Manaraka eo ny faritra Analamanga, Bongolava, Moromania, Aloatra, Mangory sy Sofia izay manana tany manodidina ny 170 hatramin'ny 50 isan-jato arak'izao hitantsika amin'ny kisary izao. Mitana larana fahatelo eo amin'izay fananana ny posta radio izay ny faritra Vadivavy Iorombe, Menabe, Betsioka dia Boeny, Analanjorofo sy Dianany amin'ny tendro ny avaratra Madagasikara iny izay manana taty 30 hatramin'ny 70 isan-jato. Mitana larana fahaefatra amin'izay fananana ny posta radio izay namana ny lalaina Davida dia ny faritra Atsimo Andrefana, Atsimo Atsinanana sy Atsinanana izay manana ta 20 hatramin'ny 20 isan-jato. Mitana ny larana farany amin'izay fananana ny posta radio izay arak'izao aseho amin'ny kisary izao dia ny faritra Melaky, Anosy, Androy izay manana ta 20 hatramin'ny 120 isan-jato. Izay ny amin'iny ahoana kosa ny fiainon'ny malagasy izay hoe radio izay? Ia, mahakasika an'izay fiainon'ny malagasy ny radio izay namana ny lalaina Davida dia ty apahana fa kisary ho aseho amintsika ity dia fanadihadiana nataona ivitoerany ray manao fanadihadiana momba na resaka fahitalavitra sy radio eto a Madagasikara ny taona 2014 no nahazoantsika ny antotanisa, zany hoe antotanisa azo lazaina fa antotanisa farany ihany. Hoentina amintsika voalohany amin'ity kisary ity dia ny momba n'ireo karazana fandaharana na ny type de programme izay tena hoe isan'ny be mpiaino indrindra. Ny hira sy ny mozika ny be mpanaraka indrindra izay hoe 230 isan-jato no tokantrano eto andrenivohitra no tena hoe manaraka an'izay hira sy mozika tsy tapak'izay. Eo ihany koa arak'izao hita amin'ny kisary izao ny tantara izay 320 isan-jato no malagasy no manaraka azy any lalaina Davida. Any amin'ny larana fahatelo kosa no misy ny fampahalalam-bavao izay tena hoe isan'ny
iantsoroantsika raha hoe eto amin'ny sampana fampalalam-bavao ny Kolo TV, izany hoe eo amin'ny 12 isanjato ny mponina no manaraka tsy tapaka ny fampalalam-bavao amin'ny alalan'ny radio. 12 isanjato ny mponina kosa fandarana momba ny finoana sy ny fivavahana Lalina Davida, izany hoe mifanatsahana amin'ny resaka fampalalam-bavao ihany. Any amin'ny larana fahavalo kosa, any amin'ny larana manaraka ny misy ny resaka ady hevitra politika sy ny karazany. 9 isanjato ny mponina no manarak'izay eto Andrenivohitra. 7 isanjato ny mponina indray no manaraka n'ireny karazana fanadihadiana samihafa vokarin'ny onjam-peo reny. Dia ny resaka fialambolina ny divertissement dia 4 isanjato, izany hoe tamaivana. Ary ny fanatanjahantena kosa namana Lalina Davida ny farany, izany hoe 2 isanjato ny mponina eto Andrenivohitra no manaraka izay amin'ny alalan'ny radio. Raha izay ny mahakasika ny hoe fiainona ahoana kosa ny hoe andro sy ny ora hoe anaova malagasy an'izay hoe fiainona radio zay? Ya, tsara fipetraka ny fanontanianao namana Lalina Davida, isan'ny tena hoe vaovao, misy vaovao azo ampita amin'izay mahakasika ny ora fiainona malagasy, indrindra ny mponina eto Andrenivohitra ny radio izay. Ny alatsinainy ohatra enina isanjato ny malagasy no tena hoe miaino an'izany radio zany amin'ny andro fiatombohan'ny herinandro. Ny talata mitombo ny antotanisa 14 isanjato ny malagasy miaino an'izany ny andro atalata, ary ny andro alarobia dia 17 isanjato ny malagasy arak'izao hita amin'ny kisary zao. Io moa zany dia amin'izay andro alarobia izay betsaka ny mpianatra no tsy mandeha any an-tsekoly fa mba misy fotoana ialan-tsasatra kely, zay ny antony itomboan'ny chiffre. Manaraka eo ny alakamisy 10 isanjato midina kely indray raha oharina amin'ny alarobia. Manarak'izany ny andro azoma ny Lalina Davida. Ny sabotsy 20 isanjato, eo mazava ho azy hoe ambony ny antotanisa satria tsy miasa na ny mpiasa na ny mpianatra. Ny alahady midina kely indray zay chiffre zay 13 isanjato. Mandidina ny ora kosa indray namana Lalina Davida dia ny alina ny tena be mpieno ny radio zany raha ambara, satria 2.3 isanjato ny mponina eto Andrenivohitra be izao dia io zany ny ambom-piona ny mponina eto Andrenivohitra rehefa tonga iny takarivariva iny dia eo ambodina radio daholo ny mponina. Manaraka eo ny maraina le vao mifoha iny 7.20 isanjato, ny atoandro 17 isanjato, ny folakandro 14 isanjato. Ary eo miaina amin'ny fotoana rehetra any Lalina Davida dia tsara ny mampafantatra, mihaino tsy tapaka ny radio zany 12 isanjato. Voaresantsika teo foana mahakasika hoe ireo mihaino radio, ahoana kosa ary hoe tsy mahaliana ny olona hoe tsy fiainona zany radio zay, inona mety antony? Marina tokoa zay namana Lalina Davida araka ty fanadihadiana nataony ty ivitoerana manokana hoe manao fanadihadiana momba ny radio sy ny fahita lavitra ity, dia misy tokoa ireo ampahan'olona tsy mankasitraka, tsy liana moa zany amin'ny hoe fiainona radio izay. Araka ny vokatry ny fanadihadiana dia 7.20 isanjato izy ireo no milaza fa ny fotoana ny olana, izany hoe tsy misy tery zany ny fotoana andeha hiainona radio. Manaraka eo 20 isanjato no milaza fa tsy mahasarika fotsiny izao ny fandaharana, vokarin'ny radio zany tsy mahasarika azy ireo hoe andeha hiaino an'izay. Manaraka eo 14 isanjato namana Lalina Davida arak'izao aseho amin'ny kisary zao no milaza fa tsy manana radio, izay hoe isan'ny fototra tsy hiainony zareo radio izay. 2 isanjato kosa no milaza fa mihaino radio amin'ny internet ka tsy ilaina ny posta radio. 3 isanjato no milaza fa tsy mahaliana ny onjam-peo eto an-toerana, izany hoe tsy misy mahaliana azy ireo mihitsy ny onjam-peo vokarin'ny radio eto Madagasikara. Ankasitrana ianao Yves Richard antondran'ireo antotanisa sy fanazavana mahakasika ny radio amin'ny androany hoe andro iraisam-pirenena ny radio izay na ny onjam-peo. Ya, isaorana be da be ianao namana Lalina Davida nandray teto amin'ny teto amin'ny plateau ny fampalalam-bavao. Isaorana ihany koa nareo mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana ny sampana fampalalam-bavao eto amin'ny fahitalavitra Kolo TV. Mametraka ny veloma mandrapitafa, veloma tompoko. Fa tontolo ny serasera izay hatrany dia nihaona sy ny tafa tamin'ireo mpianatra eo anivon'ny Université Immédiat Ramatoa ary Yvette Rasolo tale arabaritra eto amin'ny Kolo TV FM sy ny Caprod. Famidinana ny lalana anodiavany famelabelara kefitra fampizarana traikefa noho ny votra nandritra izany Gaëtan Andriatsilavo. Namaly ny fanasana nataon'ny Université Immédiat Ramatoa ary Yvette Rasolo tale arabaritra eto amin'ny Kolo TV FM sy ny Caprod.
atrikasa fizarana traikefa sy fanomezana torohevitra ireo mpianatra momba ny serasera sy haino aman-jery no natao nandritra ny fiaonany. Ezaka mampanao atelier ohatran'ireo foana ny média zany a isaky ny alarobia fa tamin'ity indray mitoraka ity moa zany a ny fahalalanay ny traikefa izay fananana ny arivety izay efa tao anatin'ity tontolon'ny haino aman-jery ity nandritra ny 20 taona dia izay no nahatonga anay ny antso azy. Dia zavatra anankiray ngezabe azon'ny ankizy ny raisina teo zao ny fomba firesahany na ihany koa zao ny zavatra nazavainy mahakasika ny tokony ananana sy ny comportement tao anatin'izay atao hoe production audiovisuelle et télévisuelle izay. Natomboka tamin'ny fitantarana ny lalana no diaviny nandritra ny 20 taona ny fotoana ary nitohizana tamin'ny famelabelarana ny lohahevitra noraisina dia ny hoe ny antoky ny fahombiazana. Maro ireo mpianatra liana tamin'izany, nisy ihany koa ireo efa navita fianarana dia hanovo fahalalana bebe kokoa. Voalohany indrindra aloha izy nahafinaritra, nisy be dia be ny zavatra fampizaraina teo dia misy zavatra lohahevitra tena tsara ilay resaka fahombiazana noentin'ny madame Arifety teo. Tena afa-po aloha raha zahako manokana. Liana avokoa izy ireo ny ahafantatra ny andinindin'izany fikarakarana sary sy feo izany, indrindra ny asa amin'ny tontolo ny haino aman-jery. I media moa zany misehatra ny tontolon'ny resaka sary sy feo haino aman-jery sy ny resaka dokam-barotra sy ny sisa rehetra izay. Dia saorana be dia be tokoa ny Cool TV sy ny Cool FM ary indrindra fa ny mpitantana rehetra sy ny mpiara-miasa rehetra ao aminy satria anisan'ny sehatra fahanay sekoly ary indrindra fa tanora izay mpiofana mampivelatra tokoa an'izay atao hoe talentana rehetra izay dia mankasitraka indrindra. Nandritra ny tapany faharoa, nanokana fotoana ny hainoana ireo fanontaniana manetikitika ny ankizy, nanomezana valiteny araka ny traikefa nananany. Araka ny teny filamatra eto amin'ny Cool TV FM dia ny hoe televiziona mpanabe. Ny fanojo ny Tisiny Manina. Anjarantsika ny mampifandray an'ilay fiainana andavanandro sy ilay sehatra izay misy atsika. Posy izy ny sekoly izay nianarako namolavolana tamin'izaho mbola mpianatra tany Tomasina tamin'izany fotoana izany tao amin'ny lycée Stella Maris hoe tsy misy mafy tsy laitry ny zoto. Dia izay ny filamatra. Izay misaotra anareo nianatra fa. Andalana ny fitsinjarana ny vola azon'ny Madagasikara tamin'ny fanagejana entona carbone mbola mitony tombana ahafahana mamaritra izay mety ahazo izany. Androany nisy ny atrikasa niarahana tamin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny tetikasa RED++. Michel Renardo. Mikasika ny tsingerin'ny carbone amin'ny fitehirizana ny carbone ao anatin'ny zavaboary izay indrindra taorian'ny tombanezaka natao isan'ireo firenena nahazo vola na tsingerin'ny carbone na ihany koa ny hoe taxe carbone ny Madagasikara taorian'ny fankatoavana nomen'ny Fonds du partenariat pour le carbone forestier. Vola mitetina 570 tapitrisa dolara izay vola izay. Raha ny fanazavan'ny tompona andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana efa mandeha ny tombana sy ny fifampiresahana na ny contrat de vente. Misy moa zany le programme national RED+, izay apetraka any faritra aty Alatsinanana dia mikasika ny partage na revenu mbola en phase na processus de négociation les contrats de vente zany sika amin'izao miaraka amin'ny Fonds carbone miaraka amin'ny Banque mondiale izy io dia rehefa vita zany izay contrat de vente zay dia izay tsika vao miditra amin'ny resaka hoe ahoana ny fitsinjarana an'io vola io fa ny tsara marihana fotsiny dia ilay vola azo avy amin'ny revenu carbone dia tsy hoe zaraina en liquide zany fa entina anohizana ireo ezaka entina hanatsarana ny fitantanana sy fanatsarana ny ala. Araka le RED+ izay hoe basé sur la performance dia ny azo azy dia izay olona rehetra ny contribuer tamin'ny fanatsarana sy fitantanana maharitra ny ala no mahazo an'ilay vola. Ao ny vondron'olona fotony, eo ny vahoaka ny fotony, ao koa ny secteur privé, eo koa ny fanjakana izay manana ny asa lehibe ao anatiny, ao ny collectivité territoriale décentralisée, donc ny mpisehatra rehetrarehetra zany. Raha ny fanadihadiana hatrany isaky ny 2 taona no hisy ny tombanezaka ary irotsaka tsikelikely ny vola. Raha tsy ahivina $10 isaky ny hektara isan-taona izay no ilaina amin'ny fitantanana valan-javaboary. Amin'ireo faritra arovana manodidina ny 7 tapitrisa hektara eto Madagasikara, filany eo amin'ny 120 tapitrisa isan-taona izany no ilain'ny Madagasikara amin'izany. Androany,
nisy ny atrikesany arana tamin'ny ministera ny tontolo iainina sy ny tetikasa red plus ahafahana namaritra ny atao hoe ala sy ny mikasika ny ala eto Madagasikara. Lafim-baovao hafa kosa indray dia nahazo fankatoavana amin'ny établissement de monnaie électronique voalohany eto Madagasikara ny M-vola. Ity tolotra ity izay nanomboka ny taona 14 niaraka tamin'ny Société Générale Madagasikara. Nahazo ny SAT intermédiaire en opération bancaire tamin'ny Banque Foben'ny Madagasikara ihany koa izy. Maheriny 5,1 ireo toerana ahitana M-vola manerana nosy ankehitriny. Fanampanazavana. Hita fa ny tombo sy ny roborobo zany resaka activité amin'ny vola sy ny resaka monnaie électronique dia anka nisy lalàna vaovao zany nivoaka mifehan'izay ataontsika activité na monnaie électronique zay dia rehefa nivoaka moa ilay lalàna zany dia nametraka ny dossier ana demande d'agrément moa zany ny Telma Monnaie ahafahany mahazo n'io statut vaovao na établissement de monnaie électronique io. Telma Monnaie zany manana n'io agrément voalohany io eto Madagasikara. Tianay marihana koa fa Telma Monnaie amin'ny vola dia atao hoe tsy mpifaninana amin'ireo orinasa hafa miasa ao anatin'ny secteur na finance eto Madagasikara. Tiana resana amin'izany moa zany ny banque sy ireo institution de microfinance fa tena mpiara-miasa tokoa izahay. Misy fiara-miasa zany resaka fanamorana ohatra ny fandraisana ny ireo crédit na fanaovana remboursement na crédit zany amin'ireny microfinance ireny. Eo koa ny tolotra fanamorana ny fandefasana vola entre ny compte M-vola sy compte bancaire anankiray zany satria efa misy ny tolotra M-vola to banque moa zany miaraka amin'ny Société Générale, miaraka amin'ny BNI azafady sy ny BO. Alohan'ny sarana davena aminao vaovao nisongadina tamin'ity alina ity dia voasambotra ny hariva teo teny amin'ny manodidina ny Antsabe Ibola Rajona na mbola tafaray. Amediny tompon'andraikitra ambony eo amin'ny commune Antananarivo renivohitra tsy kelikely ny tany-panjakana na misy aza ny fandrarana izany ataon'ny ministera tompon'andraikitra. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity isorana ianao nanaraka izany mandrosoa sy nadolo. La 4G by Telma vous a présenté Ny Vaovao. Narahinao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny Lavage Kiri ho finaritra ny tontolo andronao. Batimax vous propose sa gamme de luminaires rustiques en suspension avec applique pour tous les modèles à 70% de remise. Offre valable jusqu'à épuisement du stock. Alors, n'attendez pas. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nanolitra anao teo ny fampalalam-baovao.